mbola hijanona ao anatin'izay pejy politika izay antsika tsy mitsahatra miantso fitoniana ny vondrona politika malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna tokony andry ampilaminana ny fifidianana izay efa narindra sy ho aroso tsy ho ela intsony ny daty hanaovana izany ny vondro politika samihafa ho hiatrany ny avy eo anivon'izay vondro politika malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna izay andao raha antsika ato anatin'ity fanazavana ity ny tena hevitra izy ireo. Manamafy ny tokony isin'ny fitoniana eto amin'ny firenena ny vondrona politika malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna laza izy ireo fa anio ny hetsika izay fanatomboka izy ireo tamin'ny zoma 12 jona lasa teo ho fitakiana ny fampitsarana ny hetsika eny amin'ny kianjany 13 Mey. Izay malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna izay nidina teny an-dalambe teny amin'ny kianjana Korondrano dia mbola miantso fitoniana eto amin'ny tany sy ny firenena ho an'ny voaka malagasy ary mbola hitony ny hetsika izay ataonay raha ohatra tsy andray feperitra relondo amin'ny sorona tsy maty voalavakiby eo amin'ny kianjany 13 Mey izay milaza ny tenanay malagasy mijoro ankehitriny hoe voakarama izay rehefa izay ve no miteny tsy mety eto amin'ny firenena satria efa nisy ny gouvernement nitsangana tao anatin'ny gouvernement de consensus dia milaza indray izy ireo fa voakarama ny malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna tolona tokony efa hitsahatra voaka malagasy amin'izao fa mieritreritra fifidianana efa tsy mieritreritra intsony hoe andikorotany etsy seroa sitraka mihitsy ny nidina an-dalambe fa no nataon'ireo hetsika ataony eo amin'ny 13 Mey dia voatery izay be da be miantso anay hoe fa hoana ianareo mitazapotsiny satria nareo nefa n'olona miaro ny ara-dalàna ny anay dia nyrovanay dia ny ara-dalàna zay vao nekeny lalam-panondrenana na napetraka ny lalam-panondrenana dia ara-dalàna na gouvernement avy amin'ny mouvance Ravalimana io na membre ny gouvernement avy amin'ny mouvance avy amin'ny mapara io na avy amin'ny tenenin'ny sasany hoe azogema. Ho an'ny vondrona malagasy mijoro miaro ny ara-dalàna dia fotoana izao itodiana makany amin'ny fanomanana ny fifidianana ary ilaina ny fitoniana ahafahana manatanteraka fifidianana ara-demokratika eken'ny rehetra.